Aiza daholo tsika iresaka indray Madame Lewis. Tsika moa zany miainga amin'ny zavatra efa nisy. Izay no resantsika eto satria mampitaha ary mijery akaiky hoe ohatranao na marina ty fandeha ty raharaham-pirenena ty. Falifaly miarabantsika rehetra aiza daholo fa aza adino ny manemasy ty manao cœur be dia be de mipartage avao mba hiarovantsika nyty comptesika ty satria hitanareo le leviko farany tao fa tonga de tsy nahita ninina zata ty. Ianareo tany sisa nahita anazy za tsy nahita ninina de mba partage maximum sady ataovy cœur ny page tsika ty mba hanarahantsika vaovao tena important koa ty. Ianareo moa rehetra nanontany amin'ny kasika ny aviko mikasika le fivavahana teo Analakely iny. Niezaka tsy niresaka an'iny satria tandro filaminana 5 lahy. Mpitandro filaminana 5 lahy ny ao amin'ny fitondrana. De ino moa zany ny vahaolana hitan'ny zareo? Raha ny mpitandro filaminana tompoko no miankin-doha hoe amin'ny resaka fivavahana zany no fitadiavana vahaolana. De mipôsatoka zay natonga na tsy nahita zavatra resana fa nifangata fotsiny ngamba hoe raha ny mpitandro filaminana no any amin'ny resaka fandroana devolo ny vahaolana zareo, mangataka mba ahitsano ny gradinareo. Ahitsano ny gradinareo raha any ny vahaolana anareo. Ahitana an'ireo olona mpamono olona reo. Ahitana ny reo olona mpamono vahoaka reo. De miangavy anareo 5 lahy zany raha any ny vahaolana ahitanareo zany fandroana devolo ahitsano ny gradinareo. Idio kapisaty fa ny malagasy tompo kristiana avokoa ka ataotsika ara-pivavahana, ataotsika amin'ny alalan'ny fivavahana ny fitondrana firenena zany. Oentina mbavaka daholo ny mpamono olona rehetra, mpamono malagasy rehetra oentsika mbavaka de idio kapisaty ajanono ny recrutement resaka gendarme, miaramila, polisy ajanono. Fa andao ivavaka fa tsika malagasa efa mpivavaka. Ary am'izay fotoana zay tsy mandany volam-bahoaka intsony satria ny mpivavaka rehetra tompo tsy karamainy fanjakana, tsy karamainy vahoaka ny olona kristianao. Miena kitapom-bolam-panjakana, miena ny vola mivoaka am'izay fotoana zay raha ohatra ka ifandroana devolo ny vahaolana hitanareo 5 lahy ahitsano ny grady ndao ibeby fa tsika kristiana avokoa tsika malagasy rehetra. Iny tsetsetra tsiaritra iny fa hiditra eto ndray zany. Taovy kerakera ho sady partage ny anatsika mba harovantsika nyty comptesika ty satria hitanareo ny afaran'le leviko tafara teo lasa tsy nahitanareo tsony anareo sa nahita anahy teto de sahirana be za avy eo tsy hitako zay horaisina. Iresaka tsika ny RSS. Miasista be zany miresaka mikasika an'le Rosia satria io hitatsika eo Madagasikara eo. Zaho tsy tia hita hoe mitovy amin'ny Mali tsika, mitovy amin'ny Central Africa République tsika. Za zany reo firenena fa misy an'zareo Kora Afrika reo tsy tiako Madagasikara ande anao ohatr'izay koa. Nisy taona koa za teto efa nanontany hoe raha ohatra tsika ka efa nisy hoe niaraka tamin'ny Rosianina ka io ny tombontsoa azontsika tamin'zareo. Je suis d'accord. Nefa au contraire an'izay niaraka tsika tamin'ny RSS tamin'ny 1975 tamin'ny deuxième république nidideratsiraka io 75 1975 à 80 république socialiste nisy an'izany tena mbola tsy teraka moa tamin'izany 75 à 80 mbola tsy teraka ny tena fa ianareo olon-dehibe rehetra zay niana tamin'izany mitenena nareo nanahoana rehefa niaraka tamin'ny RSS Madagasikara sy nirona tany ny filohantsika dederatsiraka. Izay zavatra resahako eto satria ny leviko teo taloha teo fa niresaka za hoe rehefa nitsofoka tao tamin'ny ara-niasa tamin'ny Assimi Goïta reo Rusianareo tamin'ny 2021 de rehefa maty mpitondra azy de tsy nentina andray intsony Assimi Goïta tamin'ny 2023. Tsy nentina andray andreo Rusianareo tso satria noho ny abibida famonoan'olona trop nataony zareo tao. Tataraiko zany tamin'ny leviko tamin'ny voalohany. Maninona zany Assimi Goïta tsy nandray intsony noho ny zavatra nataon'ireo Rusianareo tao Mali tao. Fa na tsindry tena mafy rehefa tafiditra miaraka am'ireo miasa amin'ny Rusiana anao de zay mahazo anao zay.
mitsindriny Kremlin tsy manaiky ny Kremlin fa voatery tsy maintsy manaiky indray Assimi Goïta. Rehefa niresena lahatra nandrony ray taona sy tapany tsy nanasafidy tsony Assimi Goïta, voatery niraisina foana reo Rusiana, reo Afrika kôrantsika reo zao io niraisina. Partageo sady asukara ny live-tsika mba iarovana an'le compte-tsika ty satria sensible be ty sujet ty. Fa za tsy maintsy mampatsahy ty satria Madagasikara jerena hoe ahoana ny ainatsika ao arinao raha itoy zao zavatra zao. Maninona Assimi Goïta tsy nentiny nandray tsony fa pression avy tamin'ny Kremlin dia nandray Assimi Goïta. Raha tsiraka indray ny resaka eto tamin'ny 1975 à 80 nafana ny fifandraisana niaraka tamin'ny RSS na Rusia kehitriny nafana tamin'izany satria moa militaire miaramila amiral mitondra hainareo rehefa hoe miaramila dia tena any liana amin'izany resaka hoe arma zay iainantsika amin'izao fotoana zao. Tanky basy tafondro satria miaramila mitondra dia nirona nakany amin'ny RSS na Union de République Socialiste Soviétique io Russie io nandeha nirona tany ny mpitondrantsika Dideratsiraka. Nareo ny debe zay mahay tantara teneno resao zany fa nisy zany raikitra amin'izay ny crise satria ny antony ny Rusiana tompoko tsy nanome fanampiana atsika nijery resaka fampandrosoana zany na fambolena na fiompiana na inona na amin'ny lalana rehetra tsy nanana an'izany Rusiana fa nivolana zareo tafiditra tary amin'ny famatsiana resaka fitaovam-piadina satria nisy aby daholo ny guerre froide tamin'izany tamin'ny firenena tandrefana. Tsy nanambola mihitsy ny Rusiana nampihinany Madagasikara raha tsy basy fitaovam-piadina. Eo zany nametrahako fanontaniana foana hoe amintsika malagasy satria aleko miresaka amintsika toy izay amin'ireo mpitondra reo. Ahoana ny tsy afatara mpitondra an'izany ny emitra Dideratsiraka taty afara nivadika ty amin'ny firenena tandrefana nangataka FMI mba hamana an'le crise io satria dia tena tsy nisy ny vary tsy nisy ny savony menaka nina tamin'izany fotoana zany. Za mbola tsy teraka afo rehefa mifantatra zany tantara zany. Ianao ve tondra fanjakana ve dia tsy mba mahay hoe ohatrany ahoana moa zany niaraka tamin'ny RSS tamin'izany satria nivolany zareo ary tafiditra tao amin'ny resaka fitaovam-piadina tsy nanambola anampiana firenena hafa mihitsy ny zareo Rusiana URSS io fa nanoana fitaovam-piadina taty niaraka ary Dideratsiraka tsy nafana bon force ka tena namatsy tokoa ny Rusiana URSS io namatsy zareo rehefa fitaovam-piadina resaka tsaikefa tany fa tsy nifantoka tamin'ny resaka fampandrosoana zay olantsika Madagasikara am'izao ny anoanana ny fantrana atsika tompoko tsy nisy hoe miady efa naverokinjato atsika tsy miady amin'ny misy firenena anto voisin miady amintsika ka hoe aty amin'ny resaka basy no tena lara-pamena hoe fandrosoana zay zany mariky ny fampandrosoana atsika malagasy aty amin'ny resaka arma mahatonga an'ireo Afrika kôly be dia be ao Madagasikara zao io. Atao ina moa zany reo Afrika kôly io anampy atsika amin'ny resaka ady fa nga misy fanafiana goavana ve Madagasikara ao adiny mpitondra ve fa fantrana nge ny problema atsika fantrana nge ny edivatsika ao izay fa teneniko hoe itsika ianareo zay miteny hoe Ibrahim Traoré ny mpitondra non atsika nge tsy mitovy amin'ny Burkina Faso Burkina Faso tany miady normal izy raha ngataka any amin'ny Russie amatsy fitaovam-piadina fampandrosoana resaka fambolena fampianarana ny resaka ara-toekarena sy ny karazany foto-drafitrasa zay ny olantsika malagasy ny olan'ny Madagasikara. Tena tsy mahay makalesona tsy mahay makalesona bon peso nama maty Dideratsiraka iny fa raha velona teo zy mety nanteny any hoe efa nandalo an'io zavatra ataonareo io za azaverina io raha teo Ratsiraka mety tafy teny an'izay hoe efa teo any niala raha tsy hanoro voany izy teo izy niala niaraka tamin'izany RSS zany teo amin'ny resaka fitaovana basy resaka arma fampianarana tsaikefa tany ny fatoan'ny
fiarah-miasan'ny Madagasikara sy Rosianina tamin'izany fotoana zany. Raikitra ny crise satria tsisy resaka ara-toe-karena tonga de tsisy raikitra amin'izay ny crise. Rehefa potika amin'izay ny ara-toe-karena, inona nataon'ny mpitondra antsika? Sepitra teo. Tamin'izany fotoana zany hainareo tsara, nareo olona fa taloha reo zany, nareo ray aman-drenireo zay afaka hanoro-hevitra anay ary afaka hitantaran'izany. Na ny vary tsisy. Noho n'inona? Noho ny tsika niakin-doha taty amin'ny URSS, niala tary amin'ny tandrefana. Nefa ny Rosianina tsy afaka namatsy atsika, fa ny anazy basy ihany. Sy tonga amin'izay ny ara-toe-karena atsika. Na ny vary tsisy, ilaharana raha misy. Na ny savony tsisy, na ny menaka tsisy, ronono tsisy. Raha misy amin'ny anisan'le sempa reny, laharana reny. Mbola tike koa mandeha vidy zavatra amin'ireny, mbola voafetra koa hoe zao ny azonao vidina. Tsisy ny vola vahiny entina manafatra entana ny velany, tsisy. Za tsy miteny hoe te Ratsiraka ny tsy mahay mitondra, fa ny fiarahana tamin'le URSS ny resahako eto. Enoy tsara ny zavatra resahako. Enoy tsara ny zavatra resahako. Tiako ampitanareo hoe tsy nanam-bola amatsianatsika ara-toe-karena ny Rosianina tamin'izany. Fa tsy hoe tsy Ratsiraka ny tsy mahay mitondra. Tsy manan-kena n'izaniza eto. Na za io mbola tsy manan-kena mpitondra reo hoe tsy mahay mitondra nareo noho ny nareo mandeha amin'ny Rosianina, fa inona lehibe? Satria efa nisy an'izay tamin'ny fotoan'androny. Asukera ihany ny anatsika sady partageo ty maximum. Fa inona lehibe? Inona le tombotsoa azo Madagasikara? Satria juska amin'ny masin'andro androany mbola tsy naheny hoe zao ny foto-dravitra satria mitovy ny ka. Rosianina zao sepitry ny resaka gera be. Moa ve iverina le ohatrany tamin'ny Ratsiraka taloha hoe tsy manam-bola amin'ny resaka foto-dravitra sanampiana Madagasikara ny Rosianina sa? Satria mbola ady be koa zareo io. Satria zay ny olana taloha tonga antsika nitotongana ara-toe-karena, tsy napisy ny PPN rehetra. Tsy napisy ry zay tsy mampitovy ka Ratsiraka nahita fianarana. Fa Ratsiraka nahita fianarana. Ratsiraka intelligent ozy nareo. Bien sûr que oui, zay nampianatra azy nivadika tany amin'ny firenena tandrefana, nangataka fanampiana avy eo rehefa nitonga ny ara-toe-karena. Tsisy ny vary laharana daholo ny rehetrarehetra, tsisy savony, nangataka fanampiana io. Fond nangataka an'le FMI. Mahanavotana io crise be io. Raha zay de keke intelligent izy. Satria tsapany avy hatrany, satria ny Rosianina tsy afaka anoana antsika amin'izany, ny anazy basy ihany. Zay le question mipetraka hoe tsika nge tsy tany miady. Tsy tany miady atsika. Tsy maintsy niverina Ratsiraka nandeha aty amin'ny firenena tandrefana, nangataka fanampiana, le FMI. Raha zay ngamba ahoana ny afarahantsika malagasy tamin'izany fotoana zany. Satria defa lalarana, savony tsisy, menaka tsisy, vary tsisy. Manana ny mahazo kely eo dia lasa manao marché noir dia mamaritra ny vidina amin'ny lafo be. Ny henan'izany na hainao an'izany tamin'ny ray aman-dreny zany histoire zany. Tsy maintsy niverina Ratsiraka tamin'ny 1980, tsy maintsy nanamby tamin'ny tandrefana aty mba hamanana io crise goavana io. De zay zany
le tantaranisy taloha tamin'ny faratsiraka ny veriny izy nanatinaty de ohatran'izay koa Assimi Goïta niemotra lui fa pression na tonga anazy voatery tsy miara asa tamin'ny Rusianareo iverina am'izay zavatra nazo andratsiraka zay zany tsika zao iakindoany de rehefa voa de andeha andohalika indray zany aty amin'ny firenitandrefana indray hoe ampiovao indray ny olanay ampio zay am'ty crise be ty satria mbola any daholo ny fiainatsika ny FMI ny resaka akmoriana rehetra mbola miankina amin'ny firenatandrefana zay tsy lahara-pamena mametra-panontaniana tsika rehetra mametraka ny fanontaniana fa tsy zarery hoe inona marina zany a le but ary fanjakana tsy mety manazava n'izy io fa impiry azy zany te tena ny teny foana hoe afaka mbazavainareo hoe inona marina le fanarahana entre Madagasikara sy Rusiana satria hatreto aloha mbola tsy hita mivaingana inona ny zareo ny tombontsoantsika ny fiaraha-miasantsika am'zareo inona ny tombontsoantsika anatin'izay ny zareo zao mandeha io miaramila milisiny zareo tonga be dehibe eo fa maninona tsika no andeha hianatra ny teniny zareo satria zay daholo mission zareo maninona tsika no mianatra tokony zareo mianatra ny tenitsika azotsika atao mianatra teny vahiny raha teanao tsika fa miditra amin'ny tanitsika tokony manaraka ny lalàna zay misy atsika satria zany ny anisan'ny mission-ndreo zany ka eto zany de teteny hoe mampanahana matoa zany asista amresaka nyty reo mpitondra am'izao fotoana zao hoe mba hafanahana ny tantara mikasika tamin'ny dideratsiraka niaraka tamin'ny RSS hoe nanahoana ny hafarany rehefa avy eo inona le crise nanahoana ny fiainan'olona tamin'izany na hanina tsisy vary vidina tsisy ny vola vahina andeha afara entana tsisy voatery izy niverina tany amin'ny firenetandrefana ratsiraka nangataka le fanampiana FMI ny fahatsapany hoe tsy resaka basy ny olona Madagasikara tsy maintsy ny azakazaka niverina malaky izy tany amin'ny firenetandrefana nangataka fanampiana le FMI io azo raisina olesina zany mpitondra rehetra ny fiakina be fiakina ndoa be amin'ny firenena anankiray surtout ny firenena miady lesona zany fa tsy fianakanana mihitsiny miakindoha amina firenena miady ve anao ina zany tombotsoa azonao am'izay izy miverina io meny tanky Madagasikara tsy haiko inona koa le basy fiarovatena iaro tena amin'ina iaro tena fantrana ange tsika fantrana aza pitovina mihitsiny aoka mba hajana le fiabebona hoe Mandela Ibrahim Traoré tsy mitoviny ka ny atsika mosary ny olana nona ara-toekarena fampandrosoana resaka tsy fananan'asa fa tsy ady hitazomana basy samy hafa zany ka zany sotra tompoko fa teny atsipony ana iny tantara fotsiny tamin'ny tondrany ratsiraka izy niaraka tamin'ny RSS de niverina ratsiraka avy eo nandeha tamin'ny firenetandrefana mba hisovena n'le crise goavana be satria tsisy ny sakafo tamin'izany laharana tamin'izany fotoana zany ianareo zay teraka tamin'izany fotoana zany na niaina tamin'izany fotoana zany afaka mitantara niverina ratsiraka avy eo taty amin'ny firenetandrefana nandeha nangataka fanampiana le FMI porofo anankiray zany hoe tsy naomby satria tsy nanambola ny Rusiana nanampianatsika amin'ny fampandrosoana ratsy basy resaka fitaovam-piadina ihany resaka ara-piarovana ihany no nanampiany Rusiatsika tamin'ny fotoan'andro tamin'ny dideratsiraka 1975 à 80 1980 entre an'izay basy zay mitovy tsy valaka amin'izao fotoana zao inona ny antony noho ny tsy fanana zareo tahirim-bola anampiana firenena hafa satria ny volan zareo nifantoka tany amin'ny fitaovam-piadina satria zareo tany miady miverina zany
schéma zany zay sary zany am'izao fotoana zao zay mahatonga na ny teny hoe tonga atsika ve mba mafantatra an'izany histoire zany mba mamaky ve mba manadiady ve mbola tsy zakatsika zany hoe vahiny milisy rosiana andeha hipetraka anamboatra camp ohatrany mitoby ohatrany atao zareo any amin'ireo firenena afrikana zay azo efa azony zareo reo mbola tsy zakatsika malagasy zany satria nitsika anoanana ny olana fa tsy hoe manafatra milisy avy any atao inona andeha angady andeha ambolo ve atao inona reo milisy reo ambolo ve sa anafoana an'ireo insécurité reo ve mbola tsisy hitako hoe inona zany tena hoe antony hipetraran'ireo rosianareo na afrika koreo ao an-tanyrazantsika am'izao fotoana zao fanontaniana ny anjarinareo daholo mamaly partageo ary surikera foana ny laifitsika mba hiovantsika ny comptetsika ty saotra tompoko madame Lelis samitain'Andriamanitra daholo